Vao mahakasika ny fiainan'ny zon'ny mpiasa kosa fanofanana fa 720 no tanterahan'ny KNAPS etsy 67 hectares nanomboka mamaly tsy farana ratsy ny zoma ho avy zao. Efa anetsiny moa amin'izao fotoana izao no mpiasa voarakitra eo anivon'izay KNAPS izay isan'ny tanjona ao anatin'ny fampiofanana tahaka itony ny fanapariahana ny lalàna ny fiaina ara-tsosialy mba ahafahan'ny mpiasa tsy very zo. Nanomboka ny 9 febroary 2024 dia nitety faritra maro teto amin'ny nosy ny ekipan'ny SAS na ny sampandrara miampy fiaina ara-tsosialy sy ny fahasalamana eo anivon'ny KNAPS. Manofana ireo délégué syndical, solotena ny orinasa tsy miankina, ny androm-panjakana mampiasa ny ECD, mampafantatra ny lalàna momba ny adidy aman'andraikitry ny mpampiasa sy ny zon'ny mpiasa. Ny fampahafantarana ny adidy sy ny andraikitra izay tokony ananana sy ataon'ny mpampiasa sy ny mpiasa, ary ao ihany koa ny fampahafantarana an'ireo régime anankitelo izay tantanan'ny KNAPS. Manana didy ihany koa KNAPS mampahafantatra ny mpampiasa sy ny mpiasa mba hahaizany miaro ny mpiasa ao aminy, hahaizany mpiasa ihany koa miaro tena mba tsy ho tratran'ny loza vokatry ny asa. 20 ny fiofanana vita hatreto ka ity teto amin'ny 67 hectares ity ny fiofanana fa 720. Nahitana bokatra ny ezaka satria mitombo maherinerinetsy ireo mpiasa voasoratra ho mpikambana amin'ny KNAPS raha 10 mety izany tamin'ny taon-dasa. Tao ireo mpiasa vao niforona nanatetin-daharana fa teo koa ireo mpampiasa resy lahatra tamin'ny fiofanana ka nandrotsaka ny latsakemboky ny mpiasany. Ny andraikitry ny KNAPS dia mitantana ara-drarina ara-pamarinana ihany koa ny cotisation rehetra arotsaky ny mpampiasa sy ny mpiasa ato amin'ny KNAPS ahafahany mandolo izay zo rehetra tokony ho avy ny mpiasa zany. Ho an'ireo toerana lavitra saro-dalana sy nahazo fiofanana dia nametraka politika vaovao mpitatana ny KNAPS ankehitriny anatony ny fotony. Napetraka ny guichet forain fitetezan'ny ekipan'ny KNAPS ireo fokontany sy commune ary district hikarakarana ny fiaina ara-tsosialy mpiasa malagasy mba tsy hisy verisoa na dia raiza manerana Madagasikara.